Tap tap send, envoyez plus, dépensez moins. Manahoana daholo nareo tonga soa tamin'ny podcast anay Mitsam, izay Mitsam moa zany hasina ny tenako a, tiana ny namako izay Mitsam manao podcast tonga soa. Zay androany zany tena faly be fa manana fahafahana miresaka tsara ny Nio Raza izay mpihira mipetraka aty Etazonia fa izy koa manao hira sady miteny gasy, miteny frantsay, miteny anglais, miteny tsy miteny moa zany fa mihira e. Mihira teny gasy, mihira teny frantsay, vary amin'anana zany fa anankitelo ilay izy dia vary amin'anana sy kitoza. Tiako be zany kitoza zany riasana. Tena oka fotsiny hoa. Alohan'ny andraisantsika ny zany mpihira zany dia ampatsirovana antsika fa sponsorisé par TapTapSend ity podcast ity. TapTapSend inona ka izany ozy izy riasina? TapTapSend zany fandefasana vola mandeha any Madagasikara izay tsisy frais d'envoi. Zay zany TapTapSend. Raha ohatra ka mampiasa an'ilay code promo ianao hoe milay be, majuscule daholo mitambatra daholo milay be zany dia mahazo 10 € ianao zany amin'ny fandefasana voalohany. Misaotra betsaka ny TapTapSend zany sponsorisé an'ity satria raha tsisy an'zareo tsy nisy ilay podcast mahafinaritra be sa ahoana sisa raha tiana. Milay be! Milay be marina be zany. Ao aritsika miditra indray amin'ilay resaka miaraka amin'ny Nio Raza mazotoa mijery. Fa tiako tenena hoe juste fotsiny hoe tsy miparty loin antsika amin'ny conversation tonga dia frantsay fotsiny, zay fotsiny fa ny ankoatr'izay tonga dia milamina ka. Au fait, ce sera un peu trilangue parce que au fait, le problème quoi ça, trilangue. J'ai beaucoup voyagé. J'ai grandi en Afrique francophone et Afrique anglophone et puis à Madagascar. Et c'est pourquoi il n'y a qu'à besoin quoi, il y en a que téléphone. Ok. C'est parce que mon cerveau, depuis toute petite, au fait, tué ça. Parce qu'il y a des gens qui sont nous laissent ça ou ils veulent juste rajouter t'es anglais, t'es français parce que c'est cool. En fait, moi, depuis petite, parce que j'ai tellement voyagé, j'ai grandi dans beaucoup de... Mais les bêtas, ça m'a fait de la ça cerveau que ça n'a ça quel des fanfares du coup c'est qui je suis. Yes. Pas de souhait, ça tu les fais tout les Madagascar mais tu fais style je sais pas ça est pas what you say fun ça c'était les bêtas ni Madagascar à terre quand des tiazon la mat la tsy malala anaty mahazo an'izay tanteraka hoe zay Fa taiza ianao no lehibe teny Afrika francophone ozy ianao dia tantarao kely hoe zany. Tany Congo, tany nisy toerana ino moa zany anarany iny? Ariwara, tany Ariwara zay mipetraka entre ny frontière-ny Uganda sy Congo le izy. De nisy fotoana zay tany Uganda de nisy fotoana koa zay mipetraka tany Kenya de Madagascar. De za namita fianarana nandritry ny teo amin'ny 3 taona teo tany Afrique du Sud de avy eo mipetraka taty États-Unis zany hoe teo amin'ny ataoko hoe efa 10 taona 10 taona teo tsy tany Madagasikara hoe tena hoe mipetraka tany Madagasikara tanteraka. Fa inona nahatonga anareo mifindra be ohatry zany raha tsy madiso? Ndray aman-dreniko dokotera. De no limite angamba le iny moa le dokotera no limite angamba ny anjareo fa tonga dia mifindrafindra eraka ny izao tontolo zao. Tsara zany. Tsara fa tsy tena tsara ihany misy maharatsy anazy le raha ohatra hoe mifindra monina matetika na tsy miaraka amin'ny ray aman-dreny matetika satria ny hitako hoe za ny lehibe tena nitady an'izay karazana hoe stabilité zay hoe mijanona amin'ny toerana anankiray de sarotra be manana ino ty ohatran'ny mora amiko ny mifindrafindra toerana
du coup samy mampira anahy de tsy mampanino anazy aleako misadapta tsara mihitsiny a. Fa nefany a, mahatsara anazy a, afaka mifindrafindra amin'ny toerana matetika de à l'aise tsara, fa koa rehefa anatin'ny toerana anankiray elaela de tsy tamana. Azoko. De tsy maintsy mandeha foana de lasa ohatran'ny manana an'izay habitude ana nomade zay. Nefany a, ohatran'ny hoe zavatra resahako foana zay, hoe misy an'izay ohatran'ny hoe désir-na inona moa zany ilazana an'zany hoe mba te hipetraka anatin'ny toerana anankiray elaela zany hoe mba zay ty ny chez moi ko hoe mipetraka toerana iray manokana. Fa bon, je pense pas na eto États-Unis ary efa fantatro fa tsy hijanona eto ela. Zany e. Fa makaiza indray? Mbola hitako eo fa Ho tsy hitanao eto eo. aloha. Hitako hoe kely ny fotoana eto an-tany e. De vita be ny toerana afaka iainana. Maro izany. Nio moa zany ataoko hoe prénom anao sa ohatran'ny ahoana ny fiantsonanao any États-Unis ohatra? Au fait, New avy amin'ny New ny prénom. Ah, ok. Au fait, New c'est New inona moa zany antsoina zany? Nickname? Inona moa zany antsoina? Anaram-bositra. Mampatsiaro anao ny tena very teny gasy e. Voilà. Ampianaro tsara mihitsy ny efa ela. Fa New au fait zay le izy avy amin'ny New de zay koa ny zay koa fiantsonana any an-trano rehefa any Madagasikara de zay indraindray no mampasarotra an'ilay izy satria efa zatra ny fianakaviana sy ny namana miantso anao hoe New a, de rehefa indraindray misy olona eny an-dalana miantso anao hoe New de veiko fa olona fantatro foana le izy. De matetika ilay izy olona tsy fantatro. Zay le De malaza zay. Zatra an'izay fa New, fa mampatsara anazy a New ny anarako efa fiantsonana ao an-trano de New koa ny anarako sur scène de tsotsotra le izy mitovy ihany zany, olona anankiray fa tsy hoe olona samihafa zany rehefa eny ambony sehatra sy ny amin'ny tena izy. Mahafinaritra, marina zany. Marina zany. Sady amin'ny teny anglisy New zany ohatran'ny hoe mety koa le nickname amin'ny teny anglisy hoe vaovao. New. Ohatran'ny hoe mbola tsy faheno tsara, mbola tsy fahenoko loatra fa ohatran'ny hoe somary stylé koa zany le hoe New fa tsy misoratra mitovy fa le son-n'izy izy mitovitovy. Tsara ka. Mampatsara le izy a, mampiasa an'izay zavatra izay mihitsy a rehefa manampy ny olona hoe tsy hain-jareo manona ny anarako. De zay mampatsara an'le miteniteny maro, afaka mahita zavatra anatin'le culture anankiray hafa de iny ny ampiasaina hifandraisana amin'olon-kafa. Maro zany. Mahatsara an'ilay izy koa raha misy ohatran'ny hoe misy radio mandefa hira anao zany aty États-Unis de afaka miteny zareo hoe we have some new music. De le izy marina sady new zany no vaovao e. Zay mihitsiny. De avy tonga de tohizantsika amin'ny conversation naturelle mombanao, mety momba ny asanao, momba ny vie personnelle anao raha eny e, tsy hoe personnel be fa tiako tena ohatran'ny hoe zavatra tsotra fa ianao afaka miteny hoe tsy tiako resahana zany de iny afaka esorina. Enfin, za koa matetika tsy de tena hoe misy zavatra be dia be hoe privé fa hitako hoe zavatra omeko ny olona eny amin'ny réseau tena za manokana personnel, tsy de tiana hoe tsisy filtre manokana loatra amin'ny fiainako de tena zay mihitsy ny itondrako ny fiainako amin'ny maha hoe mpanakanto anahy. Tsy de tena hoe tiako hisy izay détachement zay a satria amin'izay a afaka tsy manana, inona moa no ilazana zany? Tsy manana
personnalité anankiroa. Zany hoe izy rehefa ohatran'izao dia iny foana no hitondran'ny olona anà hoe tsy nanao maquillage io androany dia indraindray amin'ny voloko misaritaka, indraindray amin'ny voloko mety tsara dia izay ny zavatra hoe afaka miresaka fa bon raha ohatra hoe misy zavatra tsy tiako resahana dia teneniko anareo io ihany. Tianao mifangaro daholo zany ilay izy tsy mampaninona anao zany ary vao maika tianao hoe tsy misaraka tanteraka ny fiainanao hoe ara-mozika sy ny fiainanao manokana raha azoko tsara. Tianao zany hoe ianao foana io, nio foana zany io dia tsy miova hoe na sur scène na ambony fandriana, nio foana zany. Ny zay no tena hitako hoe ny ahitan'olona andavanandro na hoe en tant que fan na olona miara-miasa amiko na ny olon-tiako na ny ray aman-dreniko dia mitovy daholo ny version an'izà hitan'zareo zany. Hitako hoe misy mahatsara anazy ny anao anatin'ny hoe fiainana personnel sy ny carrière musicale amin'ny mampahana-kanto satria tsy sarotra zany no mitondra an'izay personnalité anankiroa izay hoe efa hainao iny ihany zany sur scène, hainao iny ihany amin'ny andavanandro. Ny zavatra indro kely anatin'izay ny hitako dia ny hoe raha olona izao misy ohatran'ny hoe expert comptable ohatra dia rehefa mandeha miasa izy any amin'ny asany izy fa rehefa mody izy mety hoe hikoto fotsiny izy. Izaho rehefa hitan'ny olona n'aiza n'aiza alehako dia hinio raha izaho mivoaka an-trano nio raha izaho ao an-trano mbola hitan'ny olona maro dia mbola hoe nio raha izaho. Fa anisan'ny zavatra hitako hoe ezahako tena hoe atao samihafa mihitsy izay amin'ny fianakaviako sy ny namako akaiky hoe rehefa ato an-trano sy rehefa fety fianakaviana sy rehefa miresaka tsika ohatran'ny hoe entre cousine na zavatra ohatran'izany dia tsy asiana nio raha izaho mihitsiny, niony fotsiny. Dia tsy nanova an'izay anarana izay satria taloha ho an'ny familiako ilay izy nio izay ny fiantsoan'ny olona anahy kiala nio dia tsy maintsy niovaina fotsiny ilay hoe maniony anahy ilay izy satria lasa taty aoriana mampisy anxiété anahy mihitsy ilay izy rehefa misy olona miantso anahy hoe nio ka anatin'ny fianakaviako ilay izy satria lasa miala an'izay toerana hoe ao an-trano izay fotsiny hoe izaho rehefa ato an-trano dia te ho zanaky ny dada sy niny fotsiny, te ho cousine fotsiny, te ho izay fotsiny fa tsy hoe associena amin'ny maha hoe mpihira anazy satria ilaiko be izay privé izay zany. Izay ny ataoko hoe anatin'ny hoe privé zany ny fiainako, izay no tena sauvegardeko ny maha hoe ilay izaho talohan'ny izaho mpihira. Azoko tsara. Ia. Dia ianao izao izy ianao hoe mipetraka aty États-Unis izao izaho koa moa izany mipetraka aty dia ny saika anontaniako hoe aiza ho aiza ianao aty États-Unis mipetraka? Ny zavatra teneniko ny olona rehefa manontany anahy ny olona aty à Boston no matory Fa New York dia miasa. Miasa any amin'ny toerana maro. Izaho nomade du coup mila toerana anankiray ihany hisian'ny fahasalaman'ny saiko. Voilà. Izay Boston no tena tiako. Anisan'ny na dia hoe mangatsiaka ary tsy tiako ny hatsiaka, izaho tena tsy tia hatsiaka fa anisan'ny ville tena hitako hoe mahafinaritra anahy Boston raha alatsika ilay température. Somary milamindamina kokoa izy somary ataoko hoe ny Boston no tiako indrindra satria teto any nianatra dia fantatro daholo ny zavatra manodidina anahy eto. Izany hoe ohatran'ny hoe tia ny Madagascarako home away from home, izany hoe tia mihitsy ny aparan'ny hoe Afrique du Sud ny Afrika Atsimo sy Madagascar dia Boston no toerana ahitako hoe chez moi
trano keliko zany eto. Sady eto koa ny partenairako sy ny alikako dia ça fait sens, mety tsara ny hoe mety au Boston zany aho aloha amin'izao. Dia rehefa mi-voyage dia hafa koa ilay izy e, satria nilan'izay distance à New York izay aho satria New York be loatra ny zavatra ao New York. Dia zatra an'ilay fiainana milamina à Madagasikara dia raha be loatra ny zavatra manodidina anahy dia somary vetivety aho dia misy anxiété amin'ilay fiainana haingaikaingana ny aty amin'ny faritra misy anahy aty fa Boston somary milamindamina kokoa par rapport an'ilay grande ville rehetrarehetra. Mahafinaritra kely le maheno anao mitantara hoe aty ozy izy anao ny chez moi ankoatrany dia avy eo milisitra anao zany mbola Afrique du Sud, mbola Madagasikara, mbola mahafinaritra zay misy ilay tenenao zany s'adapte ianao zany lasa maro zany le chez toi eraka tany eraka zao tontolo zao dia araka ny tenenao koa misy mahatsara an'izy satria afaka mivoyage betsaka ianao dia à chaque fois zany sentir hoe chez toi fa en même temps zany aiza ny tena chez toi numéro 1 quoi. Zay zany le mahasarotra kely. Za koa tsy ohatra anao kosa, ianao zany mifindrafindra kokoa noho za fa na le voyage kely nataoko tamin'ny fiainako sy ny findramonina indroa dia natsapan'izany koa za hoe aiza zany le tena chez moi amin'izao, hoe any États-Unis, aty France fa azoko mahafinaritra maheno anao miresaka an'ilay izy, manazava hoe misy mahatsara fa misy koa mahasarotra kely indraindray. Fanontanianako manaraka, za moa zany efa tany New York indray mandeha, za tsy natory tany akory fa juste nandalo fotsiny, mbola tsy tena hoe nanana fotoana be jerevana ny fiainana any fa misy hono satria mbola tsy hitako maso, misy hono ny diaspora, zany hoe misy fikambanana gasy maromaro hono any New York, any amin'ny côté atsinanany any, misy malagasy maromaro. Dia ny fanontaniako amin'izany hoe voalohany marina ve izany satria mbola tsy hitako dia ny fanontaniana faharoa manaraka an'izay, manahoana izay kolontsainan'ny malagasy mipetraka aty États-Unis, kolontsain'ny malagasy mipetraka aty New York, manahoana moa zany aminao fahitanao azy? Arakarakany, misy aloha izy, misy maromaro mihitsiny. Hitako hoe ny ankabeazan'ny olona any DC, any amin'ny DMV, faritra DMV, DC, Maryland, Virginia any dia be dia be koa ny olona ao New York. Misy any Utah any, ny sasany any amin'ny West Coast, misy koa any amin'ny faritra California any. Tsy haiko loatra any amin'ny Sud, tsy familier loatra amin'izay fa misy ny communauté gasy aty amin'ny faritra misy anahy aty. Manahoana ny communauté gasy? Ny hitako hoe ny communauté gasy tena manao zavatra be dia be hitako mbola any DC ny tena hitako hoe maromaro. Mivory matetika zareo, manao réveillon, manao eto Boston vitsivitsy izay fa miezaka mahatsara an'ilay mivezivezy koa dia ohatran'ny hoe mahita an'ilay karazana gropy anatin'ny villa tsirairay zany. Fa ataoko hoe ny eto Boston ny groupe mifandray amiko indrindra satria kelikely izay dia somary jeune koa. Misy dia afaka satria communauté d'étudiants ilay izy, ankizy ohatran'ny hoe any Harvard, any MIT, dia ny ankizy manao master, zany hoe mitovitovy taona daholo izay dia mora kokoa ny hoe mandeha mivoaka, mandeha misakafo. Ny communauté any DC sy New York ambony ambany.
de tout âge. Fa ny olona tena mandeha amin'ny show-ako tena ny olona somary âgé, antitra mihitsy ny olona tena mandeha amin'ny show-ako any Firy taona anio. ny antitra aminao aloha e? Sao de 35 ans de efa antitra aminao. Koste. Satria tandremo zahay Io Sostine efa tsy trentaine a. tsy hoe antitra fa je dirais hoe l'âge de mes parents vers les Yeah. Ohatry tsy cinquantaines, ampiseho an'ny parent anao zany soixantaines. ty podcast ty malahelo be zareo maheno hoe le olona antitra be reny ohatran'ny parent-ko mandeha ny concert. Mamanay sarotra ny antitra. Non fa tsara Za ka. aloha ny zanako efa telo zao ny zanako efa ekeko hoe antitra za amin'ny mason'ny zanako za aloha efa manaiky pehitaona angambany zao mbola misalasala fa za Tsy zao hoe efa manaiky. antitra nge fa le tiako tenena amin'le antitra. Âgé zany ozy izy. Tiako Le tenena teny amin'le vazaha hoe no antitra miaro hoe an'le mba fiteny. efa Âgé. tsy hoe adulte, un peu Yeah. plus adulte, les adultes, parce que moi je pense que je suis Sarah efa adulte. Fa miandry taonan'ny dadanay sy mamanay fa tsy hoe zareo nge tsy mbola antitra kosa zareo hoe antitra hoe bebe sy dadabe. Eny efa bebe sy dadabe moa zany ny ankabeazan'ny olona de leur âge fa azonareo le tiako tenenina. Ny adulte moa zany sarotra zany le ohatrany hoe olona matotra misy ambaratongany tianao tenena le ambonimbony zany ny tena tianao resahana angamba no raha azoko tsara. Le ambonimbony antenatenany, misy an'le ambony. Misy an'le Misy tena an'le ambony. ambony. Le moine reny zany. De misy an'le Ary nampahatsiaro anahy le izy expression rehefa mbola kely any États-Unis de hoe inona te win ianao rehefa lehibe de tonga oviana zany hoe lehibe zany. Afaka mbola mametraka an'izany fanontaniana zany inona te win ianao rehefa lehibe kay efa lehibe janja de inona za de hoe mifanaraka amin'ilay zavatra nitoreko tambola kely ve? Tsy mifanaraka. Tsy mifanaraka. Fa ianao marina Tena tambola tsy kely mifanaraka. te hihira sa tsy mifanaraka izy ianao de mety hoe tsy zany. Tena lavitra. Aiza. Raha hoe za tena raha hoe za na hoe mpihira zany Fa na inona? tsy tena be da be. Zany anisan'ny ankizy hoe tsy hoe mihira zany de tsy hoe choqué an'i dadanay sy mamanay intsony le izy, tsy zavatra nampitalanjona an'zareo hoe mpihira ianao satria tellement za zaza ny Dynamique. tany za vao kely za nanana passion tanatin'ny armée de za te ho ino ty tireur d'élite. Zay no tena zavatra tiako atao indrindra tamin'ny mbola kely hoe tamin'ny mbola kely tany za primaire zay ny zavatra tena tiako tamin'ny za primaire de natahotra mihitsy tamin'izany maîtresse-ko hoe zazavavy kely ity ny olona rehetrarehetra mba hoe hôtesse de l'air chanteuse na tireur d'élite de hoe fa tireur d'élite nazavaiko an'le izy hoe tireur d'élite hoe tsara fanahy hoe tsy mamono olona fa hoe tifirina fotsiny tongony na hoe tifirina fotsiny ny tanany. Si seulement c'était comme ça. Ouais, les tanana fotsiny na ny tongotra fotsiny no tifitra fa Le nazavaina an'le izy nge le hoe te hitifitra olona fa hoe tsy te hitifitra olona le mamono anazy fa tifirina kely. le makarary kely iny fotsiny mandeha hôpitaly une semaine de mivoaka de ça va. Iny fotsiny fa tsy mahafaty olona koa zay. Et après ça, je voulais être chirurgienne. Le tanana tifirinao zany ataonao chirurgie avy eo zany. Tifirinao le tanan'ny olona avy eo ataonao hoe misy sao de chronologie mila le chirurgie izy. ianao tompoko satria sady mahay an'io koa za mantsy. Donc misy chronologie mihitsy le izy. Je voulais être chirurgienne neurologique. Ah ouais. Ça met tout ce qui est brain. Et tout ce qui est cerveau zany tena hoe mahafinaritra anahy mieritreritra ny
ny science amin'ny fomba ny hoe tout ce qui est loha, ny ado, fomba fisainana, dia avy eo te hanao psychologie. Nandalo mpisedra maro mihitsy ny hoe carrièrako. Dia avy eo hoe tamin'izaho niala tany Madagasikara hoe hanohy fianarana any Afrique du Sud dia saika hoe nofinofiko hoe hanongana école-na agriculture satria hoe satria hitako hoe à la base ny basen'ilay izy, fototran'ilay izy mihitsy ny hoe raha ny ankizy eny an-tanimbary afaka sady ampianarina mianatra ny ampianarina manetsana sy ny business rehetrarehetra manodidina an'ilay izy dia mandroso Madagasikara. Dia tsy haiko, tsetsefa ny teny dia nira dia Ary fanontaniana ianao ve mahafantatra ny tsy haiko raha efa nataonao hitanao ny test ny personnalité ireny, misy anankiray atao hoe ennéagramme sao dia hainao. Fantatrao ve firy anao amin'ny ennéagramme sa tsy hainao? Tsy tadidiko efa nanao an'ilay izy. Atao ve le test rehefa misy fotoana malalaka ao manaraka sûr za fa 7 ianao satria ny 7 mantsy olona ohatra izany teneninao izany mihitsy hoe tsy mety raha ohatra ka hoe zavatra anankiray fotsiny ataoko dia hoe expert amin'iny dia iny foana ny fiainako, fa tsy maintsy misy zavatra maro foana hoe misy fety, misy asa, misy namana, misy fianakaviana, misy dia ilay asa koa anatin'ny asa mizara folo koa. Tena marina mihitsy izao satria izaho dia ohatr'izany mihitsy na amin'izao ary ny hoe mihira fa tena hoe manana asa anankitelo ankoatran'ny hoe mihira dia tsy faly mihitsy ny raha vao ohatran'ny hoe hitan'olona hoe zavatra iray hoe mpihira fotsiny dia tena marina izany satria fiainako nandrindrako fiainako iray manontolo tena izany mihitsy hoe mihira, izaho koa mandihy, izaho koa mahay manao lakozia, izaho koa mahay manao an'izao, izaho koa ohatran'izao, izaho koa sportive, izaho koa manao compétition an'ity dia be da be foana misy mahatsara anazy izany fa misy maharatsy anazy koa satria mora tofoka, mora be loatra dia ny saina manao zavatra be da be fa ny vatana tsy maharaka an'ilay izy. Dia tsy maintsy nianatra an'izay mihitsy aho hoe mitady an'izay balance izay, mitady an'izay hoe aiza tsara izany mirindra ny fiainako hoe mahita ilay izy hoe milamina tsara izany. Dia antitra koa ianao izany satria mature tsara ny zavatra ianao koa antitra mature zavatra tsara zavatra teneninao izaho efa antitra hatramin'ny fahakeloko ara-tsaina fa sao dia mieritreritrao tsara izany ka balance izany tena marina fa indraindray misy olona mahita anahy dia ozy foana ny olona hoe mety hoe amin'ilay zana hoe taizan'antitra satria ny tena hoe satria ny ray aman-dreniko dokotera dia ny zareo ny ankabeazan'ny fotoana any hôpitaly na mitsabola na tsy eo amin'ny renivohitra na tsy haiko dia ny renibeako sy ny dadabeako foana ny miambina anay dia mety hoe tamin'izay angamba hoe ny fomba fisainako matotro hatramin'ny mbola kely mihitsy dia ohatran'ny hoe nanana responsabilité hoe nanan-jandry lahy koa dia ohatran'ny hoe tsy maintsy exemple an'iny zandriko iny foana izany hoe mikarakara anazy, mitaiza anazy, mampianatra anazy. Maro izany. Dia izany ilay nitenenao hoe ilay ianao te hiova zavatra foana, hanao zavatra vaovao aminao foana dia raha izaho izao mijery ny hira ataonao dia ohatra ilay hiranao henoko voalohany ilay hoe ampy izay, tsy haiko efa tamin'ny 2018 na henoko an'izay sa efa tsy haiko ohatran'ny efa ela ihany fa mihaino an'izany dia ilay izy ohatran'ny somary hira malefaka, tsy hoe malefaka be fa ohatran'ny hoe slow kely. Tena malefaka be kosa aloha ampy izay. Dia raha mijery an'izany dia mijery indray dia ilay hira tsy afaka ato an-tsaiko mihitsy androany tena marina ny henoko tamin'ny maraina dia ilay izy tena miveribery na ato an-tsaiko foana mamay
le mamay. De Oh! iny contrat amin'ilay ampy zay tena hoe stila hafa mihitsy ilay izy. De Mhm. saika antaniako hoe zany ve avy amin'ilay hoe te-hanao zavatra ohatrany hoe te-hanao hanandrana genre vaovao, te hanandrana zany ve vokatra ny mahasety anao izy hiasina. Mhm. Tena marina mihitsiny zany. Tamin'izaho vao nanomboka nihira dia izaho tena olona tsy tiako hoe izaho atao anatina boaty hoe ty ianao, hoe ianao tsy afaka manao an'izao satria ianao izao. Mety hoe niala tamin'ilay hoe maha-vehivavy malagasy anahy koa dia anatin'ny maha hoe société patriarcale na ilay hoe efa moderna ary ilay izy ny fomba nitaizana anahy dia ianao tsy maintsy manao an'izao, ianao tsy maintsy miakanjo ohatran'izao, ianao tsy maintsy miresaka ohatran'izao. Dia na iny mamay iny ary tamin'ny voalohany tena hozy ny olona hoe tsy haiko loatra iny hira iny fa na hoe amp'izay ary le parolany amp'izay le hoe efa niaminao ine hoariko toy fa ko anaty atsananao iny. Be be mihitsy ny olana hoe tena masika loatra kosa izany. Fa izaho ohatrany hoe hatramin'ny mbola kely dia efa nanana an'izay zavatra mentalité ohatran'izay foana fa mety hoe avy amin'ny izaho tsy voataiza tanatina ataoko hoe culture gasy traditionnel hoe surtout hoe ny vehivavy no taiza anahy zany dia izay no mahasamihafa an'ilay satria ny bebeako sy ny reniko nitaiza anahy en tant que hoe inona moa izany ny tena izany hoe femme indépendante dia ny olona rehetrarehetra manodidina anahy niasa hoe manambady sy manan-janaka fa niasa daholo ny tantinako rehetrarehetra niasa. Ny olona ohatrany hoe ny andrendrako rehetrarehetra izany hoe niasa, nanana personnalité, tsy zavatra anankiray izany. Dia nitondrako an'izay zany satria izay koa no nanaran'ny bebeako ahy hoe mianara tsara, rehefa manana ny volanao ianao sy manana ny maha-izy anao dia tsy voahozongozon'olon-kafa mihitsy tsy miantehatra amin'olon-kafa na ny maha-izy anao na ny volanao na ny fiainanao iray manontolo. Dia izay foana no nitondrako ny fiainako dia tsy ohatrany hoe nitady an'izay personnalité amin'ny maha-izy anahy izay foana zany natao anatin'ny hirako ary. Dia rehefa tamin'izaho nanomboka nihira satria izaho tsy dia tena hoe nanomboka nihira hoe tany Madagasikara hoe mpihira. Nialako tany Madagasikara tena hoe hanao musique thérapie. Dia hoe hianatra momba ny satria hoe izaho tsy hanao ilay psychologie sy ny hoe ny hoe mianatra momba ny fomba fisainana dia hitako hoe misy fomba fitsaboana amin'ny mozika dia misy connexion koa tsika amin'ny olombelona ny hoe ahoana ny fifandraisantsika amin'ny mozika, indraindray tsika mitomany rehefa magnano hira, indraindray tsika matadidy zavatra rehefa magnano hira, indraindray tsika faly. Misy fiantraikany amin'ny olombelona foana surtout amin'ny hoe fomba fitsapantsika zavatra amin'ny mozika dia tena intéressé be tamin'izay ny siansa an'ilay izy mihitsy ny tena nentim-boan'ilay izy hoe te hianatra an'ilay siansa an'ilay hoe ahoana ny fomba ano moa izany fifandraisan'ny mozika sy ny cerveau hoe ny lohantsika mihitsiny. Izay ilay izy dia tonga taty dia nanomboka nanoratra dia nanomboka nianatra momba ny feo dia teo aho izany ohatrany hoe ni-explorer ny zavatra afaka nitady ny zavatra afaka ataoko miaraka amin'ny feoko fotsiny e. Dia satria tazàna andeha tany Berkeley anisan'ny fianarana ngeza indrindra momba mozika fa ny tena spécialité an'i Berkeley en tant qu'université musicale dia ny jazz. Dia izaho tsy teo anatin'ilay hoe na pop na jazz. Tsy teo anatin'ny boaty Dia zany e. nitady zavatra dia nitady zavatra ialako amin'ilay izy fotsiny fa ohatrany hoe te hanana an'ilay hoe
Inona moa zany le liberté an'le hoe afaka manoratra fotsiny aho de zay hira tiako hiraina de hiraiko. Mm. Fa tsy hoe ny zavatra tsy tiako tanatin'ny hoe industrie musicale de hoe inona ianao ve mpihira R&B, ianao ve mpihira mozika milamina de nenahy zany ohatran'ny hoe zay foana hoe fa maninona tsy maintsy hoe mpihira tropical, fa maninona tsy maintsy hoe mpihira milamina, fa maninona tsy maintsy hoe manao mozika mihetsika, fa maninona tsy afaka manao ny rehetrarehetra. Mpihira fotsiny? Mpihira Oui, tempo. satria zay hoe mpihira zay mihitsiny de zay nitondrako an'izy hoe zay mpihira fotsiny aho, hoe mpihira de am'zay aho afaka manao zavatra rehetrarehetra zany hoe afaka nanao collaboration tamin'olona nanao jazz, afaka nanao collaboration tamin'olona ohatran'ny hoe rehefa misy DJ any New York de afaka manao set-na DJ koa za miaraka amina namana DJ, afaka manao zavatra klasika, hoe misy symphonie, afaka manao am'zay zany nialako tam'le hoe mpihira milamina na hoe mpihira mihetsika fotsiny de afaka be da be ny zavatra afaka ataoko satria zay maha-créatif anahy, tsy tia hoe anatina hoe voatery anatina zavatra anankiray de zay nanomboka hoe namoronako hira mi-refléter anahy kokoa en tant que hoe chanteuse. Fa ny zavatra tiako marihana satria za nanomboka tamin'ny ampy zay de ohatran'ny hoe ampy zay nalaza be de tsy hoe ratsy le hoe nalaza be amp'zay fa ohatran'ny hoe zay no nahalalan'ny olona anahy. Nanomboka tamina zavatra lantolanto be de za tsy olona milantolanto mihitsy. Fanoatra am'zany? Satria araky ny zavatra hitanareo de manao zavatra be da be foana zany hoe tout le temps comme ça za, boule d'énergie de amp'zay anisan'ny hoe za zany raha tsy tout le temps comme ça de matory zay tsy manana juste milieu satria na za manao na tsy manao, zay ilay ou c'est zéro na 100 hoe tena hoe 100% énergiako. De rehefa manoratra hira na ny ohatran'ny hoe tamin'izaho nanoratra ny amp'izay na za ary hanoatra hoe tsy halasy tsiry milanto loatra. Fa à la base ny tamin'izaho nipartager any amp'izay de za tena nieritreritra hoe tsisy olona ho tia an'iny hira iny mihitsiny. Za hoe iny hira iny tena dépressif milanto loatra na tena hoe colorimétrie an'ilay vidéo ary any tsy nitovy namako anankiray sy niazy son-ko ohatran'ny nanana caméra koa tena andao tonga de filmena ohatran'izao fotsiny de natao montage de nalefa midnight à minuit nalefa le izy et c'était overnight, tena hoe du jour au lendemain mes réseaux ont explosé et c'était pas à la base tena hoe tsy hira hoe tiako hoe hitanareo hoe tena niketrehako ela be izy de hoe tena tia le hit, tia le hira mampalaza Matetika ohatr'izany mihitsy le hoe zavatra fahitako anazy. Tsy ampoizitsika mihitsy hoe anao fotsiny satria mahafinaritra tiako alefa de kay tian'ny olona be le izy de lasa malaza be. Oui, mais voilà. Moi aussi, je suis une danseuse. Pandia talohan'ny hira. J'ai fait ataoko hoe 5 taona depuis 6 ans ou 5-6 ans nanao danse contemporaine Pandia alohan'ny hira zany hoe zatra ny mozika mihetsika zany. De d'ailleurs l'album que je vais sortir c'est vraiment hira mihetsiketsika daholo ny ankabeazany satria zay no tena muzika hoe mirefléter anahy zany maha olona anahy satria za olona de tia mandeha, za olona tia mivoaka boaty za tia raha misy fety de za hitanao eny amin'ny piste foana, tsy hitanao miresaka zany mihitsiny rehefa misy fety ka misy mozika de eny amin'ny piste foana de hitako hoe ny mozika nahafantaran'ny olona anahy ohatran'ny hoe mozika nampalahelo foana. Eny nisy fotoana aloha teo amin'ny fiainako tena nampalahelo mihitsy ny fiainako. Ohatra mampalahelo ahoana? Bon, c'est juste ohatran'ny hoe hitako hoe rehefa mifindra monina, rehefa ohatran'ny hoe miaraka amin'ny olona tsy mifandray aminao de ohatran'ny hoe misy séquence
na décision ataonao amin'ny fiainana tsy mety de tsy mety de tsy mety de ohatran'ny hoe miamidina de na ny mentalité anao arany a sy ny maha-izy anao a tsy amin'ny tena hoe hoe positif tanteraka raha tsy hoe eny e de ianao ihany no hoe mieritreritra ny hoe ahoana moa zany ialako amin'izany, miaina lavitra, tsy moramora koa ny miaina lavitra. Raha hoe ny fantaniana asina moa zany hoe aiza zany moa no tena hoe chez toi. Ny chez toi ninahy de any amin'le toerana hodiako, nirazako. Zay ninahy, le hoe c'est très bizarre quand je dis ça parce que les gens ils disent ninahy tena zany zavatra important amiko hoe rehefa maty aho de any any mody. Zay ny hoe zay alehako rehetrarehetra fa rehefa maty aho de haiko aho hoe aiza no aleviny. Mais pour moi ça c'est efa manana directive spécifique mihitsy fa any Madagasikara no mody rehefa hoe tena modimody ny vatako. Efa natao sondiavan'ny notera mihitsy zany e. Hoe ty zany tena any a, tsy choix mihitsy fa tonga de any. De any Antananarivo zany no fiavian'ny ray aman-dreninao sa avy aiza Madagasikara spécifiquement? Izaho aloha nilehibe tany an-tanàna fa une partie de ma famille, une grande partie de ma famille a Betsileo, avy any Fianarantsoa, avy any tsy hoe Fianarantsoa renivohitra akory ny arany fa satria resaky ny tena hitako hoe tao an-tanà izaho a, tena hoe rehefa mieritreritra an'le hoe ahoana moa zany ny halehibiazako a, Antananarivo a nahalehibiazako hoe tao am-pianarana de ny fahazazako fa ny hoe tena hoe ny moment famille sy ny zavatra tena tadidiko hoe zavatra nahafinaritra anahy tamin'ny mbola kely a de mandeha any Fianarantsoa de mandeha en caravane tômôbila be dia be mankany amin'ny bebeanay rehefa krismasy. De zay ny zavatra tena hoe marqué anahy. Ie, angamba tohizina amin'izay misy fanontaniana anankitelo apetrakay isaky ny vahiny mandalo aty amin'ny podcast misy anay misy fanontaniana anankitelo apetrako izao. Ny voalohany fanontaniana voalohany izao de hoe tia mihinam-bary ve ianao de raha tia mihinam-bary ianao de manaraka an'izay koa hoe inona ny laoka tena tianao? Tena sarotra be zany fanontaniana izany. Ny tia mihinam-bary aloha ataoko hoe normal be za gasy ny vary ny tena foto-tsakafoko. Tsy afaka miaina tsy mihinam-bary rehefa miteny hoe mihinam-bary tsy le vary amin'ny rice cooker fa karazam-bary rehetra sosoa, maina, zay afaka hinanana hoe vary hoe amin'ny maha hoe karazam-bary zany de hohaniko ny vary. Tia mihinam-bary rice is life. Ny laoka sarotsarotra kokoa satria be dia be le laoka, fa laoka aloha de laoka gasy daholo. Ataoko hoe voanjobory sy henan-kisoa ny laoka tena tiako. Amin'ilay matavy tsara reny zany. Bravo! Tsy de tena hoe le matavy tsara fa le entre an'le deux. Voanjobory sy henan-kisoa le misy nofony, ny anahy aloha le nofony parasaka iny fa izaho koa tsy de tia hoe mihinana hena be, le voanjobory no hohaniko maromaro mihitsy. Ary marina mihitsy zany e. Ny olona indray mihitsy hoe tsy be hena vao hanina fa be voanjobory koa tsara. Ravitoto sy ny voanjobory zany mitovitovy fa ataoko hoe ny ravitoto manko hitako matetika. Satria ny culture hafa manana anazy fa ny voanjobory tena iny tsisy mpanana iny. Tady ihany aho fa tena de angamba ny hoe iny lasa ohatran'ny hoe laoka tiako indrindra satria ny tsy hitako indrindra. Marina izany. Marina be izany. Manaraka an'izay sady mijanona amin'ny resaka hoe tsy hoe kolontsaina malagasy fa zavatra maha malagasy ny Madagasikara amin'ny resaka hira gasy. Ianao mpihira, hiranao ve ny henoinao sa hira hafa de hoe hira gasy ve, tia hira gasy ve ianao sa hoe hira amerikana, hira Afrique du Sud, hira ohatran'ny ahoana zany tianao?
Hoe inona ny hira fihainiko zany no tena ampianarana iny? Ohatra. Ny hira za tena mihaino hira isan-karazany mihitsiny raha jerenareo ny playlistako tena isan-karazany avy amin'ny fihaviana dia isan-karazany amin'ny maha-genre. Za misokatsaina be amin'ny termen'ny hoe créativité sy ny amin'ny zavatra tiako. Za tsy mifidifidy arakaraky ny zavatra mampisy feeling anahy zany e. Arakaraky ny mood, ny toe-tsaiko sy ny tsy haiko ny fomba ny émotion-ako. Ny Zany. toe-émotion-ako. Marina zany. Dia ny zavatra tena fihainiko za mihaino mozika sud-africaine be, mihaino mozika gasy, malagasy. Matetika koa za rehefa alohan'ny manao show dia mihaino wah-wah foana na jab-job. Izay ny zavatra tena tiako mihaino anazy. Mihaino kawitcha, izay ny rehefa ilay alohan'ny miakatra sehatra iny dia tena surtout rehefa aty États-Unis moa izany dia iny tena mitondra anahy ohatran'ny hoe any Madagasikara dia satria moa izany rehefa manao show dia izaho irery foana ny eny ambony scène matetika, musicienne koa tsy gasy dia mitady an'izay sensation hoe any an-trano izay foana hoe tamin'ny nahalehibe anahy dia mitady hira gasy. Izay no tena fihainoako hira gasy. Andavanandro mihaino hira amerikanina koa, mihaino eo ilay hoe mihaino hira tiako dia eo koa ilay mihaino hira amin'ny hoe mihaino hoe inona ny zavatra malaza amin'izao sy ny zavatra tiako hanosehana ny mozikako lavidavitra sy ny tariny. Nahatsara anahy tamin'izaho tany Berkeley eo amin'ny 30% ny ankizy nianatra tao Berkeley avy any amin'ny toerana samihafa maneran-tany dia be dia be mihitsy ny namako maneran-tany miteny teny samihafa dia mampahatsara an'izay musicienne daholo zareo dia samy manao mozika daholo zareo dia mihaino mozika zareo dia rehefa mihaino mozika zareo dia lasa mahita mozika hafa manodidina zareo koa rehefa surtout indrindra moa izany raha mihaino mozika amin'ny Spotify dia misy an'ilay suggestion amen'zareo ireny foana hoe ity koa mety ho tianao dia ohatr'izay ny fahaeniko mozika hafa koa. Mahafinaritra, ahitana zavatra maro zany. Ilaina be ilay misokatsaina amin'ny maha-musicienne. Hitako hoe raha mijanona anatina genre anankiray foana dia iny foana ianao tsy mihomehibe, tsy mivoatra ny zavatra ataonao. Mitady zavatra vaovao foana. Dia misy zavatra mahatsara anazy rehefa mihaino hira samihafa avy amin'ny toerana samihafa dia mahita koa zavatra mampitovy antsika hoe tamin'izaho tany Berkeley dia be dia be mihitsy ohatrany hoe gitara gasy mitovy amin'ny gitara traditionnelle any sud any Iran ohatra. Be dia be ny rythme malagasy ohatrany hoe mitovitovy amin'ny merengue any Venezuela ohatra dia misy zavatra be dia be itovizantsika olombelona noho ny zavatra mahasamihafa antsika dia rehefa mihaino mozika isika dia maheno an'izay. Marina zany. Dia raha mijery ny fanontaniana fahatelo sady farany izao dia raha mijery ny toerana misy a Madagasikara eto ambony tany, tsy hoe géographie moa izany fa inona no soatoavana azo ianarana firenen-kafa avy amin'ny Madagasikara. Tiako tenenina amin'izany ilay Madagasikara izany mety misy olona ny malagasy mipetraka any mety mahatsapa hoe kely izany nosy kely par rapport ny firenen-kafa fa misy soatoavana misy Madagasikara izany manan-kasina dia inona no azo ianaran'ny firenen-kafa avy amin'ny Madagasikara? Ny fo, izay ny anahy ny fanaovana zavatra amin'ny fo. Ny hitako hoe indraindray ny
tsy azon'ny olona amiko na ohatran'ny hoe ny zavatra ataoko dia manao zavatra mifo foana alohan'ny hoe vola sy ny business sy ny fomba fandraisako olona, ny fomba fitiavako olona, tsotra. Le fahatsorana ny anankiray dia ny fanaovana zavatra amin'ny tsy fananana izay le misy documentaire gasy mihitsy niaran'izay hoe ohatran'ny ahoana ny fitadiavana. Ny any zavatra tena tiako amin'ny nahalehibe anahy tany Madagasikara tena hoe le fahaizan'ny Malagasy mahita zavatra tsara, tsy ny gasy rehetra moa izany fa ny Afrikana rehetrarehetra mihitsy ny hoe misy zavatra azo itsoahana foana tsara anatin'ny fiainana na dia mafy ary ny fiainana dia hitako hoe satria izaho mampianatra aty mampianatra ao Berkeley dia ny ankabeazan'ny mozisianina aty manana matos lafo be sy ny tariny, ny ankizy kely mpanankarena, mana-accès amin'ny fianarana mozika sy zavatra be dia be fa tsy mahay mankasitraka ny zavatra ananany. Dia zavatra ampianariko ny olona foana izay hoe satria izaho rehefa aty ary dia n'aiza n'aiza ilay amin'ny fiainana dia mitady foana fa hafa ilay hoe mitady dia sady faly ianao no mitady noho ny hoe mitady dia mitaraina foana sady mitady dia mitaraina. Ie, dia izay ny ahy hoe misy tena hoe anatra ngeza be tamiko tany Madagasikara dia ilay hoe fo, manaova zavatra amin'ny fo, sady ny zavatra ataonao amin'ny fo tsy hanenenana anao mihitsy satria nataonao tamin'ny fo ilay izy. Marina be izany. Ary hitako fa mifandray be ilay hoe fahatsorana sy manao zavatra amin'ny fo. Satria vao tsy tsotra ianao dia misy toerana ngeza be fanelanela amin'ny fonao sy ny zavatra ataonao. Fa raha tsotra anao dia ny zavatra ataonao ahitana fonao satria izay manana fihetsim-po ianao dia manao zavatra izay fotsiny fa tsisy mifanelanelana be hoe mahatsapa ohatr'izao izaho dia kay nefa mety ahoana ny tenen'ilay olona, kay nefa ahoana izao dia vao mivoaka ilay izy hoe manao zavatra amin'izay ianao lasa tsy avy amin'ny fo intsony. Dakory izany izahay izay no tiako tenenina, mahafinaritra ny fahatsorana sy zavatra amin'ny fo. Dia izay moa izany tena misaotra anao ny oraza izay sady mpihira no Andrasaloha sy ny oraza le izy fa ny oraza satria raza findratana niarako. Ny oraza. Ny oraza dia misaotra anao izany manitsy sao dia miteniteny foana za ato Mila asiana HA amin'ny farany amin'izay lasa ohatran'ny hoe vazaha fa raza. Raza. Fa tsisy HA amin'ny anarako satria ilay izy dia raza fa amin'ny hoe razana dia nitapahana fotsiny ilay nom de famille izay no nampahatonga an'ilay hoe raza. Ok. Dia misaotra anao izany mivahiny tamin'ity podcast ity. Izay moa izany vazaha miteny gasy, ianao raza miteny gasy. Teny gasy vary amin'anana. Mazava tsara ilay teny gasinao ka. Mazava tsara mihitsy. Tap tap send, envoyez plus, dépensez moins.